baina amin'ny anaran'ny Tompo isika tononona amintsika ny famindram-po sy ny fiadanana. Ny salamo fahavalo andininy voalohany sy faharoa makeny amin'ny andininy fahasivy no iombonantsika amin'ny fanomezam-boninahitra amin'ny Tompo, mitsangana ary idera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra isika. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo: Jehovah Tomponay io, indre ny voninahitra ny anaranao amin'ny tany rehetra, nataonao eny amin'ny lanitra ny voninahitrao. Avy amin'ny vavany ankizy madinika sy minonona hanorenanao hery no ny mpandrafy anao, mba hampanginanao ny fahavalo izay tahamaly ratsy. Jehovah Tomponay io, indre ny voninahitra ny anaranao amin'ny tany rehetra. Amen. Hivavaka isika. Indre toy izahay Tompo, rehefa nofoazinao sy notantaninao avy any amin'isy anay tsiraray avy, dia tonga eto an-tranonao. Misaotra satria tsapanay fa mampandroso anay amin'ny fitiavana ianao. Misaotra satria fantatray fa miantso anay ianao mba anatonanao amin'ny fanetretena ao anatin'ny fo mibebaka marina. Koa miaiky ny fahadisoanay eo anatrehanao izahay, mitondra izany eo am-pototry ny azo fijalian'i Jesosy Kristy, angatahnay ny famindram-po sy ny famelan-keloka. Omeo ny fanahy masina mba ahazonay toky fa navelanao ny elokay. Omeo ny fanahy masina mba ahazonay mandroso amin'ny finoana, amin'ny famakina ny soratra masina sy ny fandrenesana ny afatra avy amin'izany. Dia ataovy manaiky ho toy ny zaza izahay, ka fenoy ny fahafantarana anao sy ny fankatoavana anao ny fonay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Voalahatra araka ny fandaran'ny mofonay nariavana fa ny Luka toko fahavalo ambin'ny folo manomboka eo amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo no anjaran'ny fiangonana amin'ity alatsinainy ity. Luka toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy fahadimy ambin'ny folo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Toy izao mivaky ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy nitondra zazakely koa eo amin'i Jesosy mba ho tendreny, fa raha vao nahita izany ny mpianatra dia nandrara azy. Fa Jesosy niantso ireo nankeo aminy ka nanao hoe: avelao ny zaza natona ary aza rarana, fa nitoa azy ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa, na zovo ny tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza, dia tsy ho tafiditra aminy akory. Amen. Ray masonao, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Malona antsika ry havana tantara izay tsy zoviana amintsika fiangonana, indrindra isika mpanatrika ny sakramentany batisa. Ao amin'izao anjara mofinaina izao, nisy ny andininy anankiray izay manamarika ny fiainan'ny fiangonana ny amin'ny atao hoe batisa. Ny firariana dia ampitombo antsika izao tenin'Andriamanitra izao hoe mba ny fitarian'ny fanahy masina. Tamin'ny fivoriana anankiray no tarian'ny mpitandrina manoloana ny ankizy, dia nampanao sary izy rehefa ny farana ny fivoriana. Ary ity ankizy anankiray dia nanao sary. Fanaovana sary dia sary malalaka fa tsy hoe sary voninkazo na sary fiara na sary akoho na sary omby, fa manaova sary izay tianareo fotsiny. Dia rehefa samy nahavita ny rehetra, dia ento aty izay aneho ny sary vita no hoe paster, hoe ny mpitandrina. Dia avy ny zazakely anankiray nanatona ny hazakazaka, dia hoy izy: pastero, ity no sary nataoko, sarin'i Jesosy io, tiako fantany fa tena tia azy aho. Dia gaga ny mpitandrina hoe: andray, tena tsotra izany raha zaza, ary azony tsara ny zavatra nasaina natao ka nankatoaviny. Hoy ny soratra masina eo amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo, mamarana ity anjara mofinaina antsika ity:
Jesosy no miteny lazaiko aminareo marina tokoa na zovy tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy ho tafiditra aminy akory. Raha ara-tantara tamin'ny andron'ny Jiosy, kolotsaina Jiosy dia tsy nanan-kaja loatra ary tsy nisaina ho isan'olona akory azy, ny zaza, ny vehivavy. Tsy navelana na safidy izy ireny ary tsy topo-kevitra koa. Fa i Jesosy eto amin'ity perikopa ity dia nanome lanja ny zaza ary nanome sary fakatahaka ao amin'ny zaza. Napetrany ho modely, perikopa hafa moa dia hoe nametraka zaza teo afovoany Jesosy, napetrany halaitahaka ny zaza. Teo amin'ny tantaran'ny fiangonana tany am-piandohana dia nihevitra ny fiangonana fa ny fanolorana olona eo amin'ny batisa no fandraisana ny olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary tao anatin'izany ny zaza, raha ny asan'ny apôstôly toko 4:10 mitantara ny amin'ilay vehivavy Filipiana natao hoe Lydia, rehefa resy lahitry ny filazantsara izy dia voalaza ny soratra masina fa hoe natao batisa izy mba amin'ny ankonany. Raha ny tantara ny fiangonana teto Madagasikara, misy na LMS izay anisan'ny anankiray amin'ny loharano ny poirantsika FJKM, dia ny volana May taona 2023 ny batisa voalohany, olon-dehibe ny natao batisa tamin'izany, ary ny roso avy hatrany 5 jona amin'ny fandraisana azo mpandray ny fanasany ny tompo. Izany hoe raha manao kady tsotsotra isika dia 13 taona taoriana nidirany misionera vao nisy ny batisa teto amin'ny fiangonana kristianina protestanta teto Madagasikara. Ary sarotiny misionera tamin'izany, tsy mbola nety nanao batisa zaza izy aloha satria ny faharesen-dahatra tao anatin'ireo mpitarika ny fiangonana dia manao hoe aleo masaka tsara ny ray aman-dreny amin'ny faharesen-dahatra mazava zay vao azo aroso amin'ny batisa ny zanany. Ny atao hoe repikondry tamin'ny andro ny ranavalona faharoa dia nametrandreo misiona luteranina sy anglikanina ny famelana ny zaza atao batisa. Fa niaraka tamin'izany taoriana kely koa ny misiona anglisy LMS. Izany hoe tany amin'ny taona 5:7 vao nisy ny batisa ho an'ny zazakely raha ny tantara ny fiangonana. Amin'izany dia tena nampianana hoe na dia mbola tsy mahafantatra ninona akory aza ny zaza vao teraka efa azo atao batisa izy, fa ny fomino ho an'ireo ray aman-dreny efa nanaraka tsara ny fivavahana kristianina ary manana ny faharesen-dahatra mafiorina no hitondrana izany fandaminany fiangonana izany. Eto amin'ity soratra masina ity dia hoy ny tompo, ahoana izy eo amin'ny 7:12, na zovo ny tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy ho tafiditra amin'ny akory. Voantso ho tahaka ny zaza ny mpino. Olom-boantso ny mpino ary voantso haka modely ny zaza. Zaza fakatahaka amin'ny finoana. Teo moa dia hoe ny ray aman-dreny manana finoana mitondra ny zaza ho amin'ny sakramentan'ny batisa. Fa ito amin'ity soratra masin'ity dia ny zaza mihitsy no apetraka i Jesosy ho modely amin'ny finoana. Toetra ny zaza, rehefa miteny ianao hoe ndao sika hiainga dia tsy miady hevitra izy, zara ny azy, ndao andeha, indrindra amin'izao fialan-tsasatra izao. Dia manaraka fotsiny izy, tsy manontany izy ho aiza, aninona, fa faly izy hoe andeha, tao mina dia andeha. Dia izany ry havana no tiany Jesosy ambara, ho tahaka ny zaza isika, finoana tsy mianana, finoana sy fahatokiana be an'ilay miantso antsika dia Jesosy Kristy. Tsy manao be saina, tsy mivadibadika koa ka hoe za andeha, za tsy andeha,
aleo iandry kely tsia amin'ny fahatsorana tsy misy adievitra amin'izao fiainan'izao dia matetika be fanontaniana ny olona rehefa ampianarina indrindra moa ny amin'ny lafiny finoana be fanahina koa ny amin'ny fankatoavana ny soratra masina dia ahoana nefa dia ahoana zany dia tsy hanao an'izao tsony zany be adievitra koa sady midohika rehefa iny nandalina bebe kokoa tamin'ny fianarana ankapobeny iny ary indraindray a be fandalinana teolojia fa tsy mety manaiky mora Jesosy dia miantso antsika hiverina amin'ny fotsotra amin'ny fanetretena amin'ny fanekena antsakany sy andavany ny zavatra rehetra izay ampianarina sy antsonantsika voantso haka modely ny zaza amin'ny finoana isika riavana fa ny faharoa hitantsika ny amin'ny ny zaza dia modely amin'ny fankatoavana vao mbola tena mifanakaiky-hevitra moa ny hoe finoana sy fankatoavana fa azo lazaina ny hoe modely amin'ny fankatoavana ny zaza rehefa omena didy izy dia manaraka fa tsy mandaha apetrao iny ento aty iny dia toy izany ny zaza riavana amin'ny fanajana no andraisany sy ankatoavany antsika olon-dehibe mametraka ny fandaminana samihafa petralo anaovy ty dia tahaka izany no irin'ny tompo mba alaitsika tahaka ataotsika modely amin'ny zaza fankatoavana dia tsy hoe modomody mankatoa tsy amin'ny fetsarambelatsy fa tena amin'ny fo misokatra tsara ny angatana amintsika dia ny hijery zany fahatsoram-pon'ny zaza izany fankatoavana rehefa tsy ankatoa ny olona dia matetika sambory ny fitenenana hoe nga izy ty didiny mediana sy persiana inona koa zany didy jadony zany ty anao fanjakan'ny baroa izy na demokrasia adaladala riavana malala fiangonana ankehitriny a isika tsiraray avy dia hiverina amin'izao soratra masina izao andinika tsara ny toetra ny zaza ka akatahaka azy ireny ho modely raha tapa-kevitra anaraka ny Kristy marina isika miaraka amin'ny fahatsorana ny fanekena tsy mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany no andrasana amintsika dia mivoa malalaka ny varavaran'ny lanitra hoy ny soratra masina manao hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa nazovy no tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy ho tafiditra amin'ny akory Jesosy tsy niantso antsika ho toy ny teolojiana feno fandaliana sy ambo fa miantso antsika hijery sy akatahaka ny zaza mandeha amin'ny finoana sy ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra izay ambara aminy tsy amin'ny fahaizana no hidirana ny fanjakan'Andriamanitra fa amin'ny fo manetri-tena sy feno fahavononana hifikitra amin'ny Kristy ao anatin'ny fankatoavana dia andiny-teny sika riavana ny hoe manahoana tokoa moa ny fiainanao ny fiainana kristianina toy ny zaza venao raha manaraka ny tompo sa lehibe be ady hevitra sy fanahina niverena amin'ny fotsotra amin'ny finoana sy amin'ny fo feno fankatoavana ani Jesosy Kristy dia manana anjara ao amin'ny fanjakan'ny lanitra isika amen ivavaka isika riavana tompo ampianaro izahay anana fo tahaka ny zaza anana finoana tsy mivadibadika aminao ampianaro izahay ary miasa mahery amin'ny fanahinao masina ianao mba aizanay mandinika tsara ny toetra ny zaza satria amin'izy ireny no amelanao fianarana ho anay dia tsy ho sarisary fotsiny ianao Jesosy fa tena ho fiainanay tsy ho saritsary-piainana koa no atolotra ianao fa ny fiainanay manontolo koa ianao ane mbola hitarika anay ka anendry miaraka aminay
ny asa mandraranay amin'ity tontolo andro ity. Mivavaka aminao izay amin'ny filofosan'ireo tanoranao, zandrinao Jesoa, miomana ny fanalana fanadinana baccalauréat eto amin'izao nosondrazana izao. Misaotra anao ny amin'ny famakivakiana ny taom-pianarana efa navelanao hiazakazahana izy ireny. Ary mino izay fa hoarovanao ny fahasalamany amin'izao herinandro manolotra indrindra ny fanadinana izao. Dia jereo ny fanomanana-panjakana izany fanadinana izany, raisy ny ray aman-dreny, ny isa-tokantrano, ny isa-tsekoly, ho dingana lehibe ho an'ny tanora malagasy zany Tompo, ka mba tsy ho ataon'ny fanjakana tsinotsinona koa, ho anjakany ny fahamarinana sy ny rary ny ary ny hitsiny. Mivavaka aminao izahay ry Tompo, ny amin'ny fiainanay andavanandro sy ny fiainan'ny mpiarabelona aminay. Misy ny mitsabo marary any amin'ny hôpitaly, mivavaka indrindra ho an'ireo mety mbola manohy ny fitsaboana nandalo fotoan-tsarotra noho ny fanapozinana ara-tsakafo. Mivavaka ho an'ny fianakavian'izy ireny, mivavaka ho an'ireo tena manao ny faralanenina amin'ny fitsaboana ny havany na any atokantrano na aiza n'aiza misy zany. Mivavaka ho an'ireo mety trajoza eny an-dalambe amin'izao maraina izao. Mivavaka ho an'ireo izay manana olana samihafa, ara-ankohonana, ray aman-dreny sy zanaka, ny mpiray-tam-po. Mivavaka ho an'ireo manana olana ara-pianakaviana, ny fandovana sy ny fifandraisana samihafa ateraky ny fanaovana tsindriofalavina ny omby mahitsy le lafin'ny namany. Tompo, ampanjakao amin'ny isan'ankohona sy isam-pianakaviana ny heriny azo fijalianao mampiavana. Petraka eo am-pelatananao ry Tompo ny firenenay, ianao no mahalala ny olana samihafa manjo ny mpiray firenena aminay, ary mety miantraika koa amin'ireo vahiny miara-monina aminay eto Madagasikara. Dia tsy dio izy ireny na dia izay tsy mahalala anao sy manao tsinotsinona anao azy. Tononay aminao ny fiangonana, mbola ajoro indray, hitaona ny olona hanana etaeta, hiditra amin'ny fanjakanao Andriamanitra, ampianatra ny olona ny toetra ny zaza, ahazo ny matoky ny amin'ny fidirana ao anatin'izany fanjakanao Andriamanitra izany. Ireo ny asa miandry ny fiangonanao, miaingany amin'ny foibe FJKM amin'ny fanomanana indrindra ny sinoda lehibe, mankamin'ny isa sinoda paritaly, ary tononay amin'izany sinoda paritaly Antananarivo andrefana, ny fandraisan-draharaha ataon'ny président sinodaly, ny sinoda paritaly larana fahafito amin'ny fandraisana ny fivorian'ny sinoda lehibe, indrindra ny fitandremana faradofay. Apetraka eo am-pelatananao koa Tompo, ny eto amin'ity fitandremana misana ity, maro ny asa mankasitraka noho ny valin'ny fanentanana samihafa. Tompo, misaotra anao amin'ny zavatra rehetra izahay, ary mbola mangataka aminao anambinanao anay amin'ny fikasana tsara rehetra, na ho an'ny tsirairay manomboka amin'ny vita batisa, ny mpandray fanasan'ny Tompo, ireo tompona ndraikisa samihafa dia konina solo olona, ireo any amin'ny sampana asa fikambanana ary voamery. Manana ny etaeta n'ireo mpanomponao amin'ny fanoloran-tena ny avy. Ampio izy Tompo mba havita izany, ary havita koa hanohitra ny fakapanahy, mba handeha amin'ny kitsim-po amin'ny fanetretena amin'ny lalan'ny fanompoana efa nosoritinao. Meo anay mandrakariva ny sahaza ho an'ny fiangonanao. Dia fezinay ny vavaka amin'ilay vavaka nampianaran'i Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, ety an-tany ho taky ny an-danitra. Meo anay an'io izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay, aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahana imiratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoary ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra ny fahalalana rehetra, hiaro ny tenanareo sy ny anareo ary ny fanahinareo, ho tanteraka tsy anatsiny, mandra-piavin'i Jesosy Kristy Tompontsika. Matoky izay ny antsonareo
izy no anefa izany. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.